Anisan'ireo Bastiliara tsisy hoe vaovao fa ao anatin'le nitenen'ny Premier ministre moa le hoe anaky roa amin'ny taona 2025 izay no nakako an'le anankiroa fa efa mitohy amin'izay nitenena izay ny ary Bastiliara tena ao anatin'izay ary tsy maintsy tsika manokatra orinasa goavana ohatran'ireny jerena kosa ny fepetra rehetra izay ahafahany sady mahazo tombony ny vahoaka malagasy no mahazo tombony ny mpampiasa vola eo anatin'izay tetikasa goavana izy efa navitany étude de faisabilité efa navitany fa tsy maintsy jereny fanjakana moa izay fepetra io ngambany anisan'ny zavatra tsy maintsy tena isana farak'izay aingany mba tena zavatra hitondra tombontsoa koa le izy vandrehetrarehetra efa miasa amin'izay mihitsy hatramin'ny fotoana fa manino raha volany ray aman-dreny dideratsiraka misy menterie ary soalary manitso sokafo zany zao tsy exploitevatsika zany raha manaka an'izany misy raha tokony ho azo aorina tilare toa maromaro fa manino ra zay zany fa tsy maintsy raha mampifandrirotsy avao zany no hapetratsika amin'ny tanato etoa fa raha misy raha mampifandrirotsy aleo alamina soa aloha le raha satria misy mpanohitsy io de misy raha fa tsy forcena zany tsy maintsy hovohana ihany zany ny Bastiliara fahitako azy tsy tokony ao am'izay ny anisan'ny resaky malaza eto Toliara tato ato koa ny resaka Bastiliara manao akory koa ny fahitanao an'io Andriamatoa Razafy zao aloha fahitako an'le Bastiliara misy contradictoire be moa zany izy io misy fanoherana roe samy hafa zany ny ao anatiny ao ray manohana ny Bastiliara ary ny ray manohitra ny Bastiliara zao tsy de mahavoafehy loatra an'io zany fa ny haiko avao de le hoe tokony hisy fandaminana anatin'io ao fa matoa misy ny manohitra dia misy koa zany ny tsy manohitra fa ny hitako fotsiny zany Andriamatoa Francis hitako ny teny Andriamatoa président citeny laza izy fa hoe tsy mety io Bastiliara io dia i président citeny zany dia matoa izy ny tenan'izay nahitany le cahier de charge araky raha teneniny tao zany nahitany le cahier de charge zany izy zaho koa zany nahitany l'interview président Didier Ratsiraky fa tsy mety izy io Bastiliara io zay ny reny efa manana renforcement de capacité reny ray aman-dreny reny efa ananany zany de na tsy technicienne izy na technicienne izy efa ananany zay renforcement de capacité zay donc zany matoa izy ny teny an'io hoe tsy mety io Bastiliara io dia mety tsy mety le izy ka amiko Andriamatoa namana Francis ny fahitako azy zany satria misy ny débat natalay tamindray andro zay hoe io Bastiliara io moa zany firy ny piasa ho recrutevany io Bastiliara io donc zany la ohatsy ka fahitako azy tokony hanao conférence de débat zany ny Bastiliara hahafany rehetra mandray anjara hahafantarana ny tena maro ary tokony indrinanindra tokony ho afisevany zareo zany ny cahier de charge zany ho fantampoko ho fantam-pirenena hoe ahoana marina zany izy io fa resabe fotsiny zany no hainy vahoaka malagasy na tiana na tsy tiana Andriamatoa Razafy ny raha resaha de hoe resaka asa ny eto Toliara fantatsika fa tsy misy orinasa eto na tamin'ny député iny zany ny raha nyresaha de hoe tokony misy orinasa Toliara ny resaka Bastiliara de lazain'ireo tompony andraikitra fa iteraka asa ho an'ireo tanora manao akory ny fahitanao zay tsy misy maharatsy an'izany namana Francis le hoe ny anaky ny Toliara hanokafana orinasa tsy misy maharaty an'izany fa io va ny heriveritsika fa tsy maintsy io ihany no sokafany raha mampifandrirotsy io zany fa manino raha volany ray aman-dreny dideratsiraka misy menterie ary soalary manitso sokafo zany zao tsy exploitevatsika zany raha manaka an'izany misy raha tokony ho azo aorina Toliara toa maromaro fa manino ra zay zany fa tsy maintsy raha mampifandrirotsy avao zany no hapetratsika amin'ny tanato etoa fa raha misy raha mampifandrirotsy aleo alamina soa aloha le raha satria misy mpanohitsy io de misy raha fa tsy forcena zany tsy maintsy hovohana ihany zany ny Bastiliara fahitako azy tsy tokony ao am'izay fa maro ny orinasa tokony sokafa amin'ny tanatsika toy etoa fa tsy voatery ho io avao Andriamatoa Razafy Tondraha izay solomavambahoaka teo aloha no vahiny micro vidéo androany
Andriamatoa Raza, manao akory ny fahitanao amin'ny ankapobeny ny resaka politika eto Toliara manoloana ny fifidianana izay ho be ny tanàna atoato. Voalohany teninay dia misaotra ny ianao Zokobe Francis nampiantrano anay ato amin'ny micro vidéo ary tsy alininay ny miarahaba ny vahoaka malagasy iabiaby tsy vaky na eto antoerana na any ivelany dia indrindrandrindra isika eto an-tampon-tanàna ny Toliara manao akory anareo aby rolahy ny fahitako ny politika amin'ny ankapobeny dia le hoe hisy fifidianana be ny tanàna hatao eto amin'ny firenena eto Madagasikara ka zay angamba no jerentsika hoe ahoana sa ahoana ny fahitatsika ny fahitako an'izay fifidianana be ny tanàna zay. Raha eto Toliara maromaro no candidat hilatraka ny raha misy dia misy ny problème Tony Perkins. Ianao zany anisan'ny mpanao politika manao akory ny fahitanao an'io? Fahitako ny Tony Perkins aloha hatreto mety manano sarotra ny fikarakarana ny dossier noho izy enjeny misy fanenjehana azy. Raha mijery an'io aho dia tsika manana problème éducation satria tsy mahalala mihitsy zany Tony Perkins hoe hanenjehana azy io zavatra io fa mba nana initiative hoe hivola hampandre ny vahoaka ny Toliara fa hoe misy varilo amitsika eto zay zany ny raha de inculpena amizay eo zany Tony Perkins fa laha fahitako azy namana Francis laha zao zany mahita zao tsy manao teo hoe diso ny fitsarana manenjika azy sao de misy interprétation hafa ndray koa zany le zavatra teneniko eto tsy manao diso ny fitsarana fa kosa mba hisy le fananarana ho an'le tsy fahalalany olo an'le hoe mety hanenjehana azy hoe le zavatra sa tsy hanenjehana azy io ampitovetsitsika am'le hoe boly ny fitsarana ho amin'ny fitsarana atatsika ho teo laha boly zany de misy ny carton rouge laha ao amin'ny fitsarana zany condamnena zany le olo misy ny carton jaune la carton jaune zany fahitako azy de misy le atao hoe sans contrôle judiciaire angamba izy zay ny fahitatsika azy laha misy ny avertissement laha pisalaboly de atatsika ho tia hoe misy le sazy hantona zany ka eo tokony hitsarantsika ny Tony Perkins fa tsy hoe le tonga de hoe misy zavatra manahaka an'izay zany ny fahitako azy la ohatsy zaho ny fahitako azy zay Andriamatoa Raza, politika le izy sa tsy politika ny fanenjehana ny Tony Perkins laha fijerinao azy zay mpanao politika? Sao fijerevako azy aloha politika le zavatra satria ao anatin'ny sehatra mpanohitra i Tony Perkins manohitra zany Tony Perkins ka fahitako azy dia politika le izy zaho angamba tena mino fa raha ohatra ka tsy ny candidat Andriamatoa Tony Perkins mety tsy misy le zavatra fahitako azy zay amin'ny fotsy miangatsy fa eto mba ho diso zay zany ny fahitako an'le fanenjehana azy zany zay. Andriamatoa Raza Tondraha hita ary re nanakoako tao anatin'ireny fifidianana ho député teto Toliara tamin'ny 7 May lasa teo iny niaraky lista niaraky tamin'ny Andriamatoa Rabejile. Ankehitriny manao akory ny fahitanao an'izay tontolo politika zay satria tazan'Andriamatoa Rabejile tao anatin'ireny fanehoan-kevitra tatoato manao akory mbola miaraky nareo par rapport amin'ireny sa manao akory? Efa volaniko ombienombeny Andriamatoa Francis fa ny politika aza afangaro amin'ny filongoa hafa ny filongoa hafa ny politika samy mana ny initiative ny le olo handeha amizay heveriny mety mahasoa le politika hatao eto amin'ny firenena ka zahay mizokolahy Rabejile mazava ho azy fa zahay niaraky tamin'ny députation de iny moa zokolahy iny hitatsika fa any amin'ny mpitondra izy amitsika miteny zao tsy misy fanomezantsiny zany fa zay zany ny heveriny fa mety de mandeha manany fa tsy misaraky zahay am'le filongoanay zany zaho Raza ndray dia mipetraky amin'ny mahampanohitra mipetraky amin'ny mahampanohitra zany tsy hodika zay fa misaraky zany zahay fa filongoa eo ihany fa le fitondranan'le politika sy le lala haleha am'le politika ro tsy tovizanay.
azo everina zany ny arahany Andriamatoa Razatondraha amin'ny candidat ny mpanohitra amin'izao fifidianana ho be ny tanàna izao. Mazava ho azy matoa manohitra zany a tsy maintsy hiaraka amin'ny candidat amin'ny fanoherana amin'ny firaisan-kina. Ny teninao farany Andriamatoa Raza? Teniko farany miantso ny vahoaka malagasy iabiaby fa indrindra tsika tiliara etoa. Raha tsika manao politika tokony tsy fanonjeha ny fanaovana politika. Fa io raha tsy miaraka androany, miaraka avao hamaray. Io hitatsika preuve laha resahintsika teo iaby rey, nisy ny tsy miaraka tamin'ny députation iny, misy koa nefa miaraka koa zany henan'izay. Ko satria zany misy raha manahaka an'izay, tsy tokony hisy fanenjena. Politika zany, fa raha zay avao zany no entitsika amin'ny tanà toy etoa, tsy handroso zany tanàtsika toy. Hifanenjika politika zay. Fa au contraire la ohatsy ka mana hevitsy soa zany Razatondraha de namana Francis Zokobe Francis zany no mitondra eo maninona zany la hampia iha Zokobe Francis hoe la ohatsy ka miheno le hevitsy ny le olo alle mitondra koa zany tokony hiheno ny hevitsy ny hafa hahafana hampandroso tanatsika toy fa tsy tokony hoe handesa amin'ny tsy tiako bika no tsy tiako tarehy le olo na miaraka miano aroa na mpanohitsy aroa roany na mpitondra aroa riany de bakao hifandrafy zany tsika fa aoingania mba tsy hisy an'izay. Andriamatoa Razatondraha mahavelo bevata.